dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahany indray miaraka amintsika ao anatin'izao fanohizana ny fandalinana ny soratra masina izao andraisantsika ny fepetra rehetra satria hiditra amin'ny taona vaovaontsika dia ny taona 2024 inona ny fomba atao, inona ny fomba tsara indrindra mba isian'ny fiarovan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Dia hivavakitsika Jehovah'Andriamanitra ray eo dia misotranao mandrakariva izahay amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe izay asehonao aminay satria tsy mba manafina ny fikasanao ianao na ho loza na ho fahasoavana ataonao ny zanak'olombelona rehetra araka ny teninao hoe tsy mba manao na inona na inona ny Jehovah Tompo raha tsy efa nilaza ny heviny tamin'ny mpaminany mpanampony na soa hitranga ambaranao zany na ratsy hitranga ambaranao zany kanefa tsy sidrakao nefa tesan'ny ratsy fanahy fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy dia mangataka ny fanahinao masina indray mba hiasa ao anatinay tsiraray avy tompo mba hahatonga anay tsy anao atsirambina ny fiainam-panahinay indrindra ny teninao izay tonga izay indraindray heverinay fa fahadalàna kanefa tena teny manan-kery izay tena mitondra fiarovana ho anay tsiraray avy eo anay ny fo feno fahatokiana ny teninao dia mitenena indray Jehovah fa meny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manohana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Raha fitentsika amin'ny teny tsotra ny fifadikanana araka ny bokin'ny Joela dia mariky ny fiverenana amin'ny Jehovah satria Jehovah no teny dia nanome baika zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany miverena amin'ny Jehovah amin'ny fifadikanana sy ny fitonaniana sy ny fitarainana ary aoka ny fonareo ny tritriarina ozy fa aza ny fitafianareo izany hoe tsy ilay zavatra ivelany akory no zavatra kendren'Andriamanitra tsy izay ny zavatra jerevan'Andriamanitra fa le fotorotoro ao anaty izay manana faniriana tanteraka mihitsy hiverina aminy. Rehefa nijeritsika ny bokin'ny Jona 3 le toe-panahy nanana ny mponina tao Ninive rehefa nambara taminy fa hisy loza hiatra aminy dia ny zavatra nitranga tafilamba fisaonana izy hatramin'ny mpanjaka mihitsy no nanome baiky ny olona rehetra miditra tamin'ny fifadikanana ary nandray fanapa-kevitra hahafoy ny lalan'ny ratsy sy ny fandozana teny an-tanany ny vokatra izay zavatra izay dia ny 10 izay tena manambara ny zava-miafina mahakasiky ny fifadikanana dia izao no voasoratra hoe rehefa hitan'Andriamanitra no nataon'ireo tamin'ny alany tamin'ny lalan'ny ratsiny dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy ka tsy nataony izany. Ny 10 tsy misy resaka mihitsy ato hoe ary rehefa hitan'Andriamanitra ny fifadikanana nataony mponina tao Ninive raha izay dia miditra amin'ny fifadikanana fotsiny tsika dia nitsahatra amin'ny loza fa tsy izay ny voasoratra eto fa rehefa niala tamin'ny ratsy ny olona dia nanenina ny amin'ny loza Andriamanitra izay ahafahantsika misintona lesona hoe ny atao hoe fifadikanana dia fandraisana fanapa-kevitra miala amin'ny faratsiana mba hisiany ny fiarovanaN'Andriamanitra. Tsy le fifadikanana ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy midika izany akory hoe tsy izy dikany ny fifadikanana fa le antony fifadikanana ary ny tokony hanosika ny olona ao anatin'ny fifadikanana satria mampatsiaro ihany inao ny antony resantsika ny fifadikanana satria antombotra amin'ny fahataperan'ny taona hiditra amin'ny taom-baovao ary manantena ho taona hoentiny fiarovanaN'Andriamanitra isika fa izay fiafaran'ny taona izay koa dia takan'Andriamanitra miteny amintsika hoe ahatombotra koa ny fahataperan'ity izao tontolo izao ty ary tsy hiverina ho takan'izao tsony ny fiainany zanak'olombelona rehetra andalo fahafatesana izy ary misy ny fiainana mandrakizay tsy maintsy hidirana fa zavatra roa ihany ny zavatra tsy maintsy hitranga eo na atsika tena andova fiainana mandrakizay sambatra miaraka amin'Andriamanitra na amin'ny lafiny anankiray tena andova fiainana mandrakizay izay ao anatin'ny fijaliana maharitra mandrakizay ary izay no mahatonga ny toromarika rehetra omena hoe tsy tongatonga ho azy matotsika amin'ny resaka fanavotana matotsika ao anatin'ny vanim-potoana izay ifaranany taona fa raha mahay mijery lavitra tsika
dia ny fiafarany taona dia taka ny Andriamanitra miteny amintsika hoe tsy maintsy ho avy ko ny fataperany ty izao tontolo izao ty arinona tena zavatra tsara indrindra ao anatin'izay satria ny fiafaran'ny tantara dia misy eo amin'ny fitsanganana mpisorona be eo amin'ny efitra masina indrindra zay tena afatra mipita amintsika hoe ny fampipovavahana tokony ny tanterahana dia ny fampahoritena ny fifadikanina zany hoe ny fiverenana amin'ny Jehova ny fandraisana fepetra hiala amin'ny faratsiny mba atonga ny loza tsy atra amintsika ary ny loza tsy afabela rehefa ho avy Kristy dia zao tsy maintsy misy loza nge fandringanana rava ny tany sy ny lanitra loza amina tamo zany fa sangy misy ny fiarovan'Andriamanitra ho an'ny olona tena natahotra sy nankato ny teny nanaja ny fepetra rehetrarehetra dia zao arovan'Andriamanitra izy tsy horingana mandrakizay fa avotan'Andriamanitra mba andova le fiainana mandrakizay ary zany indrindra ny tena tian'Andriamanitra ampitena amintsika tsisy zavatra tongatonga ho azy ny lesona tonga amintsika ny afatrafatra nomen'Andriamanitra atsika ny fipoirany zavatsarotra zay nandalovany firenena rehetra tsy tongatonga ho azy reny rehetrarehetra iny fa Andriamanitra mampiomana sady sy mitaona ny sain'ny olona mba ahafantatra hoe fampivavahana tokony ho tanterahana amin'ny andro farany dia fampivavahana mahakasika ny andro fanavotana dia ny fampahoritena ny fifadikanana ary te anitsy Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao satria tsy mitovy ny antony mahatonga ny olona hifadianana misy ny olona mieritreritra hoe rehefa mampahory ny tenany dia mahazo valibavaka avy amin'Andriamanitra tsy fa le antony mahatonga anao mampahory tenana mifadianana no mahatonga ny valimbavaka raisina avy amin'Andriamanitra ka Andriamanitra tsy hoe hodiny tsy hita ny fampahorintsika tena fa le antony mahatonga atsika mampahory tena mahatonga an'Andriamanitra mamaly vavaka atsika tsiraray avy ary hitantsika taratra zany tato amin'ity Jonatoko fahatelo ity hoe rehefa hitan'Andriamanitra no nataon'ireo tamin'ny alany tamin'ny lalan'ny ratsy fa tsy nitsindriny ny teny soratra masina hoe rehefa hitan'Andriamanitra fa ny fady anindreo dia nanenina ny amin'ny loza izy ary teo no natonga atsika nyresa tamin'ny farany hoe ny fifadikanina tena izy mijeritsika amin'ny bokin'ny Jona tsy fifadikanina hoe tongatonga ho azy fa fifadikanina takany siatsika voajanahary eo amin'ny zanak'olombelona rehetra hoe tsy zavary-baovao amintsika zany rehetrarehetra zany hoe ny fifadikanina ankasitrahan'Andriamanitra dia le tsy le fifadikanina homanina hoe amin'izao no mety amiko fa amin'ny vanim-potoana atsapanao fa misy loza mitatao eo aminao ary zay le fahatsapana ny loza mitatao zay dia efa hiatra mihitsy io loza io kanefa tsy tongatonga ho azy io fa nisy nampahafantatra anao nanokatra ny masom-panahinao hoe nisy zavatra tsy mety nataonao ka raha mbola mitoy amin'io zavatra tsy mety ataonao io ianao dia hiatra aminao ny loza ary zay ny zavatra mitranga tao amponina taony Ninive rehefa nanomboka Jona ny tetin'ny tanàna nanomboka tamin'ny andro voalohany hoe horavan'Andriamanitra ty tanàna ty niteraka tahotra sy ovotra tao anatin'ny mponina taony Ninive zany ary rehefa fony androatany azy ao amin'ny Jonatoko fahatelo fa rehefa velarina zany tantara zany dia tena toe-panahy nanjon'ny olona tamin'izay vanim-potoana izay takatsika gamitsika mahatsapa mihitsy naiza toerana misy atsika ary siatsika voajanahary tonga ao amin'ny zanak'olombelona rehetra rehefa hidonam-pahoriana zay tsy hoe midonam-pahoriana dia hoe angy satria midonam-pahoriana dia andray fanapaha-kevitra tsy nakanina andray fanapaha-kevitra tsy sotrano atsika indraindray misy sanatrian'izany misy fahafatesana tokantrano na misy olona tradozatra voan'ny accident tapoka zay olona tena akaiky atsika indrindra olona tena tiatsika ka raha misy olona miteny amintsika hoe misy vona takan'izao miatra amin'ray aman-dreninao na ny zanakao na mipiraita-po aminao na ny olona tena mifanerasera aminao akaiky tena miteraka fahatairana ao anatinao zany rehetrarehetra zany ary amin'iny vanim-potoana iny jereo fitsaranga ny olona zoim-pahoriana jereo fa tena tsy mahinakanina hitorano vary izy hoe aza manao ohatran'io ianao hoe maiza mionona ny fonao hoe ao aloha hoaniny sakafo fa reraka nge ianao hoe fa matetika ny olona tena dona-pahoriana marina aveloatany io tena tsy mahinakanina mihitsy tsy malatsaka mihitsy malahelo loatra
satria mafy loatra ny zavatra mianjady aminy ary zavatra takan'izany le toe-panahy tokony hananany olona manoloana ny fifadikanina tsy hoe ny olona nydona-pahoriana de hoe satria nydona-pahoriana de andray fanapahan-kevitra zao fotsiny tsy hinan-kanina fa ohatra ny lasa fihetsika vojanahary no anatin'ny olona le tsy mahina-kanina izy tsy mieritreritra an'izay fady anina tsy mieritreritra an'izay tsy sotrano fa tsy eo an-tsaintsony zany tsisy mamy amin'ntsony zany satria le fahoriana mianjady mafy aminy de mahatonga azy mandray fanapahan-kevitra tena tsy hinan-kanina tsy fananina izy io fa tsy mahinana zao fotsiny izy ary tsy vitan'izay ihany fa ny olona zoim-pahoriana na ny olona ilazana loza matetika indrindraindray ny olona anankiray ndraindray misy voendrikendrika ianao de tena tsy mahazo mihetsiketsika eo anao fa ianao de ho avy eo ny polisy akanao ary higadra ianao ndraindray misy zavatra tena tsy ataonao fa tratran'izany ianao amin'iny vanim-potoana iny ianao tsy malatsakanina mihitsy mandrapatonga ny vanim-potoana azahoanao antoka tanteraka mihitsy hoe tena afaka am'le loza ianao de zao tsy mahina-kanina tsy lasa tsisy tsirony aminao tsony ny sakafo ary tsy vitan'izay fa lasa tsy mahavahatena ho azy ary tsy fantatro ntsony zay tokony ataonao tsy fantatro ntsony ny fiarakarana ny tenanao ny akanjonao na maloto ary tsy manana saina ntsony ianao misolo akanjo am'izay vanim-potoana zay fa mandeha normal lany fotsiny fieritreretanao ny tenanao satria mafy loatra le loza mianjady aminao anika tsy hitsaroanao ntsony na nikarakaraha-teny andry ary zay mahatonga aky am'jona toko fahatelo rehefa tena diniatsika tanteraka mihitsy zavatra ny andiny fa fito hoe ary nasaina nantsona sy nambara eran'n'iny araky ny didin'ny mpantsaka sy ny mpanapaka hoe azavela isan'indry hanina akory na olona na biby fiompy de ny ondra manosy ny omby eny azavela ina isy inana na isotry rano akory tsy hoe tena baiko hoe andehanao ka hanantona ny omby hoe ory omby tsy mahazo mihinan-kanina ianareo fa zay le fihetsika vojanahary eo anatin'ny olona anankiray ka manoloana ny andraikitra tokony ho tanterahany azy hoe tena tokony hamahana ny biby fiompiny izy tokony hampisotrarano ny ondry amanosy tokony amme katsaka ny akoho na tokony amme sakafo ny zanany mbola kely ary satria na ny zanakitsika mbola kely ary ange tsisy fantan'zany hoe fiverenana am' jehovah zany tsisy fantan'zany hoe andeha hiditra am' fifadikanina zay fa mitehitra am'ray aman-dreny izy am'le olona tonga saina zay hiaran-doza de zao na ny zavatra tokony ho tanterahany azy tsy efa ntsony raha tokony hampinono zanany izy adinina hatramin'ny mampinono zanany lasa mifady anina tsy fidiny le zanany na de mitabataba eo ary ny biby fiompy rehetrarehetra de inona ny zavatra ataony tsy hitadidiny ntsony fa tokony homena sakafo reo biby fiompy reo ary zay no mahatonga an'le hoe na ny omby na ny ondry na ny osy aza vela ifady anina zany hoe fomba tsotra mba afahana mamintana ny zavatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany tao amin'ny tanàna ny Ninive izay le fitenenany zay hoe tena zavela isan'ny andrianina akory na olona na biby fiompy na ondry na osy fa oka samy hiala amin'ny lalan-dratsiny satria tsy vitan'ny omby sy ny ondry amanosy sy ny akoho no andeha hiala amin'ny lalan-dratsiny fa zay le fihetsika vojanahary eo anatin'ny olona anankiray tradozaika tsy mahavita ntsony ny andraikitra sy ny adidiny ny mahatonga andreo tsy voafahantsony ny biby fiompiny ary raha olona avy ty ivelany no mijery de hoe tena manana problema angamba ny tompon'ireo biby fiompy reo satria ohatrany tsy tadidiny ntsony fa jerevo reto izy memahi jerevo tsy misy sakafo omena azy mimahamah eran'ny tapitanety fotsiny ny omby dabadaba vetsy averoa ny akoho amam-borona satria tsisy sakafo hoaniny adininy tompony nanome sakafo ny biby fiompy satria nahoana mafy loatra ny fahorianany anjady aminy ary zay le mahatonga atsika am'resaka hoe ny fifadikanina tena kasitrahan'i Jehovah de zao fifadikanina tonga ho azy vokatry ny fahatsapana ny loza efa hiatra amin'ny tena ary mandritra ny vanim-potoana azahoanao antoka fa tena mitsahatra io loza io zay anao vo miverina zay vo tadidinao hoe tena tokony hinan-kanina zay vo fantatra hoe ohatray ato tsy nomeko sakafo ny biby fiompiko ohatray adiniko hatramin'ny namahana ny zanako satria nahoana afadoza ianao de manjary miverina ny sainao rehetrarehetra
manjary tsapanao oatra ide akanjoko maloto tena tsy napoziko mihitsy satria mafy loatra le faoriana mianjady ary io midodiantsika amy tenatsika miditra ao anatin'ny fifadikanana tena mahatsapa ve isika isambatan'olona io tsy fandavatsika ny famarinany tenin'andriamanitra io misy loza mananotanina atsika nge ary manaona ny fahoritsika manoloana n'zany loza efa hiatra zany miteraka atsika ave tena iverina am' Jehova hitaraina am' Jehova satria ny zavatra tena hitarainana de zao miady amin'andriamanitra mihitsy ianao angataka hery avy amin'andriamanitra meo hery andriamanitra mba afahako am'ty otako ty afahako am'ty fandozanananako ty mba tsy ho tratry ny loza de mandray fanapaha-kevitra ianao eo anatrehan'andriamanitra hoe tsy anao tsony andriamanitra tena everina fa misy vanim-potoana nefa men'andriamanitra toky ianao hoe satria ianao niala tamin'ny lalan-dratsinao de manenina ny amin'ny loza zay nikasaiko ho tanterahana aminao zany hoe mitsahatra ny loza ary hitatsika tany amin'ny bokyny Joely raha iverenantsika fitinina vetivety zay zavatra voasoratra tao ao anatin'ny bokyny Joely toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra de misy zavatra maromaro asio mahakasika ny zava-miafy ny fifadikanana satria raha ny fiandohany de hoe nisy ny loza efa niatra tamin'ny olona fa saingy tsy mbola maty ny olona na ny efa nisy maty fa nisy vavolombelona nahita ny fahafatesan'ny olona vokatry ny otany de tonga ny fananarana zay ny voalohany ao am' bokyny Joely ny loza efa niatra kanefa ao anatin'izay loza efa niatra zay de zao misy ny fananarana sy ny fitarainana noho izany zany hoe fampitodiana ny olona hoe mba atonga ny loza io mba hitsahatra aminao de zao mananatra anao hoe ary ny fananarana de zao fiverenana am' Jehova ihany satria zay ny votoatin'ny bokyny Joely mampatsiaro an'izany tsika ny faharoa misy ndray ny loza efa hiatra ny Joely toko faharoa filazana ny lozan-jo sy ny fiatsona ny olona bebaka tahaka an'le zavatra nitranga tao amin'ny bokyny Jona ndana ilazao ny mponina Ninive oravaka io tanàna io tavapaka amin'ny lanitra ny vaotany ary zay le ato amin'ny Joely toko faharoa matoa antsona hibebaka ny olona mitoetra ao anatin'ny ota ary vokatra zay fitoerana ao anatin'ny ota zay de misy ny loza efa anjo fa raha tsy mitandrina le olona miatro io loza io ary zay le Andriamanitra tsy tonga izy de mamely manambana izy aloha ary eo anatin'izay loza manamban'izay de miandro ny olona izy inona ny fanapaha-kevitra nyraisin'le olona tondra matsiaro ory ve izy vokatry ny loza efa hiatra aminy ary zay le fahatsapany ny loza hiatra amin'izay mahatonga azo tonga mifampahoritena tsy fidiny tsy fantantsony zay akanjo tokony anaovany volony tsy voabango ary matetika hitatsika zany rehetrarehetra zany sakafo tsisy miditra amin'ny laoniny tsony ary tsy fantantsony ny adidy tokony ho tanterahany na ny famahanana ny zanany na ny famahana satria mafy loatra ny loza mianjady aminy de misy ny loza efa anjo kanefa rehefa tena toizatsika ny bokyny Joely de okatratra ny filazana ankolaka ao anatin'izay bokyny Joely zay ndray ihany keo fa misy ny olona nandray ny fanapaha-kevitra hiala tamin'ny faratsiny amin'ny Joely toko faharoa tapany faharoa ny tsara ny loza ho sy ny aviany fitahina satria misy ny baky hoe miverena am' Jehova ire amin'ny 1:20 ka ankehitriny aza hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikana sy ny fitominana ny fitaraina ary ny fonareo ny tritriaro fa za ny fitafianareo miverena am' Jehova Andriamanitra reo fa mamitra fosy mianitra izy maro-po sady be famiram-po ary manenina ny amin'ny loza miverina am' Jehova fotsiny tokony atao hoe tapa-kevitra hiala amin'ny faratsiny fa rehefa zay ny zavatra ataon'ny olona de zao mitsahatra ny loza fa tsy vitan'izay hoe mitsahatra ny loza zay fa mirotsaka ny fitahina miaviny ny fitahina ozy miaviny ny fitahina zany hoe na zavatra tsy nankatahanao azy omen'Andriamanitra fa eto tsy misy resaka mihitsy hoe anga de nivavaka le olona tsy nandray fanapaha-kevitra hiala tamin'ny ratsy hoe nandeha nitaraina tamin'i Jehova le olona hoe alao hitsahatra ny loza fa nandray fanapaha-kevitra fotsiny izy niala tamin'ny ratsy ary zay fanapaha-kevitra fialana tamin'ny ratsy zay no hery nanakana ny loza mba tsy hiatra am'le olona ary tsy vitan'izay fotsiny hoe mitsahatra ny loza
fa andriamanitra mahafantatra zay tokony ho an'ny olona omeny maimaimpona ny fitahina omeny maimaimpona ny fitahina ary rehefa tsapan'ny olona zay fahasoavana raisina avy amin'andriamanitra zay le fanahin'andriamanitra miasa ao anatiny satria ny fiafarany de zao ny amin'ny andatsahana ny fanamasina ao zay am'joela toko fatelo sy nitsarana ny firenena rehetra ary io ny tsy mahatonga ny olona ndraindray mieritreritra raha ny mpivavaka fotsiny io fa andriamanitra ny tompon'ny teny farany izy ny tompon'ny fitsarana ny firenena rehetra tsy azo ankinana ny fahefana ny arena ny lasa ny voninahitra tsy azonao anaparana ny fiainanao ety am'ty zao tontolo zao ty tompon'ny teny farany io andriamanitra io tompon'ny teny farany ino moa no mahatonga atsika am'resaka an'izay siatsika voajanahary tonga ho azy ao anatin'ny olona ny fifadikanana sy ny famporitena ary rehefa zay no hitan'andriamanitra azo antoka fa tena mamaly vavaka izy fa misy ny fifadikanana hidiran'ny olona mampahoro ny tenany tokoa izy tsy fietsika voajanahary eo anatiny fa sitrapony ny te ampahoritena mampijaly tena amitsisy dikeny tsy mihinan-kanina amitsisy dikeny tsy misotro rano amitsisy dikeny manao lamba maloto amitsisy dikeny tsisy antony na inona fa de zao asehoany fotsiny hoe iny izy fa mifady anina ary betsaka ny olona nge mijoro vavolombelona am'izany betsaka ny olona mijoro vavolombelona eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay hoe tena rehefa mifady anina kanefa jesosy nanafatra mihitsy raha mifady anina ianareo aza atao fantatry ny olona akory ny fifadikanina ianao ve misy loza miatra aminao savy ianao e tena nisy loza mitatao eo ambonin'ny lohanao ohatra mandray ohatra fotsiny nangalarinao ny vadin-drakoto de isy loza mitatao eo ambonin'ny lohanao de sahianao mijoro vavolombelona hoe ore olona tena misy loza mitatao eo ambonin'ny lohako fa nangalariko ny vadin-drakoto fa matetika ny fifadikanina ny fijoroana vavolombelona ao anatin'ny fifadikanina frerehany hoe no ny fifadikanina ny nataoko nazahoako zavatra tsara fa ny fifadikanina tokony hijoro vavolombelona le olona hoe ory ary olona satria nahoana diso satria zao ny zavatra nataoko tsy mahina-kanina mihitsy fa ny fifadikanina ndraindray ny olona tsy mieritreritra rehefa zay le fahoriany zay raha ianao no mampahoro ny tenanao fotsiny tsisy antony tokony hifadinao hoany miditra ny fifadikanina fitoandro zany ianao lasa dala verisaina ianao fa rehefa misy fahoriana mianjady am'le olona tsy nieritreritra ny fady anina izy fa tsy nahina-kanina fotsiny mahataty fitoandro izy tapitra ny fitoandro tonga saina izy hoe tena fa tena nydritriny ny herinandro aty tsy nahina-kanina mihitsy satria nahoana mafy loatra le fahoriana tao anatiny ary ny fifadikanina takan'izany ny tena ankasitrahan'andriamanitra mety vaovao amitsika ny mandreheran'izany kanefa zay ny famarina ny teny soratra masina raha ny boky njona satria tsy hojerevantsika hatreo ihany fa hijeryntsika andiny soratra masina maromaro ary ampitahan'izany satria amin'andriamanitra rehefa miteny andriamanitra hoe mifady anina de raha bokyny joely aloha miverina am' jehova bokyny jona miala am'ratsy tsy zavatra rosanafa hoe hafa ny fiverenana am' jehova de hafa ny fialana am'ratsy fa mifanazava mifady anina mampahorotena mira miverina am' jehova ny fiverenana am' jehova mira miala am'ratsy zay no zay le fampahoritena ary tsy mora zay miala am'ratsy zay ary zay no jerevan'andriamanitra ary zay no mahatonga ny tenin'andriamanitra miteny rehefa hitan'andriamanitra ozy ny alany tamin'ny lalan-dratsiny nanenina ny am'loza izy de eo tsika ny mandinika ny tenantsika nyrao de tena fatyantoka rere olona no hidirana ny fifadikanina mampahorotena araka ny sitrapoko fotsiny zao fa sao de tsy mahatsapa akory tsika hoe inona ny loza mananotanina miatra amitsika za tsy mampitahotra fa hiditra amy taona araiky am'roapolo sy roa arivo isika be debe ny zavatsarotra tsy maintsy andalovanao be debe ny loza mananotanina fa zao te hoeniky ny fiarovan'andriamanitra venao de mitodia amy tenanao fa tsy misy olombelona marina ambon'ny tany manoloana ny famarina ny tenin'andriamanitra mandray ohatra fotsiny famarina natokana fifadikanina inona ny mahatonga anao hifady anina angata-javatra ve angata-bola ve angataka voninahitra ve diso zany ao anatrehan'andriamanitra atreto aloha
fa ny fifadikanina de zao tena ory ianao satria tsapanao mihitsy fa nisy loza mananotanina fa matetika ny olona nefa de zao anka tsy zany nampianarina anay de miziriziry amin'ny heviny satria mbola tsy miatra amin'ny loza taka mponina taony iny ve tsy miatra tamin'ny mponina taony iny ve de ny lozany fa tsapany fotsiny fa marina ny teny jona nampitondrainy Jehova de nanjary tsy mahinakanonao azy izy tsy natsapa tsony izy hoe zao ny akanjo tokony anao zay nge zava-miafina mambadiky ny bokyny Jona na ny biby fiompy ninonenina nanjary tsy vita mitsony namahana an'izany satria nahoana mafy loatra le loza ary azo antoka fa 7 andro sy 7 alina mponina taony iny miaina tao anatin'ny fampohoritena tanteraka ary le fampohoritena ao anatin'ny Jona toko 7 de le olona tsy matsiaro tsilon-javatra tsony ny ampisainany mandramatonga ny vanim-taona azaho ny antoka rehefa dila ny andro fa 7 njerevana satria niala tamin'ny faratsiana mponina taony iny ve nanenina tamin'ny loza Jehova nisy fifaliana tamin'izay tao anatin'ny olona rehetra niverina normalina ny fiainany lasa nandeha nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy nienakanina araky ny tokony ho izy niraisiny ny adidy sy ny andraikitra ny famahanana ny biby fiompiny satria nahoana niala tamin'ny lalan-dratsiny tsy nitsahatra ny loza nitsahatra ny loza avy amin'i Jehova azo antoka tanteraka fa tsy nisy olona hoe nandingana fotsiny ka hoe afaka 10 andro de tonga de andao inakanina fa nitsahatra ny loza fa tsy fantatra ny mponina taony iny ve raha tsy tonga dila le andro fa 7 zay vao fantany tena namindra fo Andriamanitra tsy niatra tamintsika ny loza andeha hifaly ary zay koa ny zavatra hitranga ao anatin'ny fampohoritena fa ny popovavahany fampohoritena amin'ny andro farany satria hitsangany Jesosy Kristy tsika tsy mbola mahafantatra zao ho isan'izay vonjena ve satsia ary io fitaka be vavy ny fampanaitanana ny olona hoe matoki fa efa voavonjy ianao tsy mbola voavonjy zany tsika mbola miandry le andro fa 7 mbola hitantsika moa fa miverimbery ny fifadikanina mandritra ny 7 andro fifadikanina mandritra ny 7 andro nataon'ny mponina taony iny ve fifadikanina mandritra ny 7 andro nataon'ny Mosesy fifadikanina mandritra ny 7 andro nataony Jesosy Kristy misy antony manokana zany rehetrarehetra zany mba atsapahantsika an'izany hoe fifadikanina tena fiainan'izany fa ny zavatra misy de zao tsy ahafantatra tsika hoe tena takamponina taony iny ve tsy taty aloha ny andro fa 7 koa no andeha ny faly ireo hoe nitsahatra ny loza fa niandry izy ary taon'le andro fa 7 indrindra azy vao maika ny mafimafy nitahotra sy niovotra sy ny fifadikanina zay ny tanterahan'izy ireo satria tia le loza raha afaka 7 andro ho avy ny loza tsy maintsy hitrango io loza io jereva tsy nisy loza niatra tamin'ny mponina taony iny ve teraka fifaliana ary efa niresantsika teto ny zavatra nisy ange tamin'ny zanak'Israely tamin'ny andro fanavotany hiditra tamin'ny volana Tesireo amin'ny efitra masina indrindra mipisorona be mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona misolo tena ny zanak'Israely mangataka amin'ny famondroam-pon'Andriamanitra ary io mpisorona be io ihany keo solo vavan'Andriamanitra mba hanambara ny sitrapony ho amin'ny zanak'Israely rehetra kanefa tenjataniny matahotra sy mangofotra ny zanak'Israely mampahory ny tenany tamin'izany vanim-potoana zany ary ny fampahory ny tenany nataony zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tena araka ny tokony ho izy ny fifadikanina zay nataony satria nandray fanapahan-kevitra mihitsy niverina tamin'i Jehova niala tamin'ny fimonomononana niala tamin'ny lalan-dratsy zay nizorany kanefa nitaintaina ny zanak'Israely tsy hoe ao anatiny ao amin'ny efitra masina indrindra mpisorona be de andeha hitsinjaka ny zanak'Israely hoe de raina ny tompo fa mamindra fo Andriamanitra satria tamin'izany vanim-potoana zany miandro ny fitsanganany ny mpisorona be avy amin'ny efitra masina indrindra ny zanak'Israely raha maty eo ny mpisorona be ny dikany fandringanana ao any zanak'Israely fa raha tafavoaka velona ny mpisorona be fifalimbe ho any zanak'Israely lanonana satria nahoana namindra fo Andriamanitra tsy nandringana tonga de sakafo be fifalimbe satria namindra fo Andriamanitra
de toraka zany ke nytomponina taon'Ninive taorianany ny andro faefapolo zay voatsapany fa namindra fo Andriamanitra. Toraka zany koa tsika am'izao vanim-potoana zao tsy mbola voavonjy isika ny famonjena no efa vita fa toroantsika ny lalam-pamonjena ka raha mizotra amin'ny lalam-pamonjena tsika de hovonjena ahoana hanafantarantsika fa efa vovontsika amin'ny vanim-potoana hitsanganan'i Kristy ho amin'ny efitra masina indrindra. Taintaintsika zao hovonjena satsy raha ianao tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra za manantena ny vovonjy fa ho atsika kosa zay tena manaja ny fiapetra de zao miandro ny famindrampon'Andriamanitra fa rehefa mitsanganao Jesosy Kristy anangona ny olom-bofika am'izay fifalimbe ho atsika rehetrarehetra zay tena nankatony tenin'Andriamanitra ary de hiara-paly miaraka am' Jesosy Kristy tena fanjakany lanitra tsika am'izay vanim-potoana zay fifalimbe fa zao de mbola fampahori-teny zao satria tsy afaka milaza mihitsy sika hoe andeha hifaly satria efa vovontsy tsy misy an'izany ao anatin'ny soratra masina. Ao anatin'ny soratra masina de soritana ny lalam-pamonjena ary ampahafantarin'Andriamanitra ny lalany fahaveleza fa raha te hiditra amin'ny famonjena ianao mampahoro ny tenanao mandra-pitsanga ny mpisorona be fa hitsanganao Jesosy Kristy any ianao vao mifaly hoe de raina ny tompo no vonjenao ihany a tompo. Paoly ara-moa de niteny hoe saika tsy voavonjy ny marina ozy noho izany famondram-po no amonjena atsika tsiraray avy ka zany rehetrarehetra zany hisaritana ny saitsika mba hatakaratsika ny fifadikanana nisy tam'izany vanim-potoana zany hoe tsy miterena tonga ho azy ary nandritra ny vanim-potoana zay voatendrin'Andriamanitra hoe amin'ny andro faefapolo ho ravako ny tanàna. Ny andro an'izay efapolo andro zay ny zana ny mponina taon'Ninive ke ny taintaina fatratra ary arakaraky ny mahakaiky le vanim-potoana ny tenenin' Jehovah hoe tena ho ravako ny tanàna ny Ninive na mafimafy kokoa ny fampahori-tena ny anjady tamin'ny zanak'Israely ary le fampahori-tena tsy hoe tena andeha ka dabodabohana ny tena hokapohana ny tena fa tonga ho azy nenenina sakafo natolotra teo tsy mahinany tsy nahakara navita ny karakara akory ary fa de niandry e Jehovah amindra fo ihany fe ianao fa tena manenina ny amin'ny loza de tapa-kevitra fa hiverina aminao mamindra fo tompo. Tonga ny andro faefapolo tsy nandringan'Andriamanitra fifalimbeny amin'ny mponina taon'Ninive ary tena zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika satria hiditra amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo itsika raisitsika takany hoe farana ny taona marika ny fahataperan'ity zao tontolo zao ity zay tapitra ty zao tontolo zao ty mananteny fiainana sambatra miaraka amin'Andriamanitra ho tapitra ny taona roapolo sy roa arivo mananteny fiarovan'Andriamanitra zay ny fifalitsika raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy nandray fanapa-kevitra hiala amin'ny faratsiana mba hisiny ny fiarovan'Andriamanitra mba hifalitsika ao anatin'ny fiarovan'Andriamanitra satria Andriamanitra no mitantana atsika satria zay makatony teniny nanorona ny tranony tambony vatolampy tamin'ny rivo-doza nyrika ny ranonorana na mialy an'ilay trano tsy nianjera an'ilay trano ary mba ho izantsika rehetrarehetra engany ny taona raika amby roapolo sy roa arivo de taona isy ho nyvoninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isiny ny fiarovana mahagaga mba tonga atsika tena hifaly hisaotra an'Andriamanitra ary andraisantsika fanapahan-kevitra hoe antsy zay ratsy nataoko zay tsony no izorako manampoko zao satria tsy mitsahatra eo lozy io fa mba ianao Andriamanitra no hiaro anay mandrakariva de voninahitra ao an'Andriamanitra rireny ivavakitsika Jehovah-Andriamanitra ray de misaotra anao ndray zay amin'ny teninao zay nentina teto sarotra ny teninao tondra tsy takany mahazatra fandre kanefa marina fa nainao masina no anampy anay tsiraray avy mba anana fofeny fanetretona anananay fanatorotoro sy fomankorakoraka mba tanteraka ny teninao tsy mba ataonao tsinotsinony zany mamindra fo aminay tsiraray avy satria nisy tokony lala miverinay fa mitondra ny fiainana kanjo lalina varina any fahafatesana mao anay ny hery rehetra tompo mba hatsapanay tomba mbidiny ny antso ataonao ny azanay mampahoro tena
mandrava tonga fataperan'ity zao tontolo zao ity sotranao zay satria narovanao tamin'ity taona roapolo sy roa arivo ity manantena nefa fantaona manaraka dia ataona tsy voninahitry ny anaranao ampisainanay tsiraray avy amin'ny firenena dia aoka ny fiarovanao aminay mandrakariva tompo dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika